fa nanamafy ny famerenana ny fifidianana ireo mpikambana eo anivon'ny FFM na ny filan-kevitry ny fampiavanana malagasy kosa ny minisitra misahana ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana Andriamatoa Manatsoa Victor Kodray dia nasiany teny ihany koa ireo pitsopitsony samy hafa mahakasika indrindra ny fampitsoran-keloka. Averina manontolo arapetraka indray eo pelatana amin'ny fiarahamonim-pirenena ny fametrahana amin'ny filan-kevitry ny fampiavanana malagasy. Raha nambaran'Andriamatoa Manatsoa Victor, ministry ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana teny nansana androany maraina. Natsangana noho izany ny komity misahana amin'ny fanombanana ny maharadrarany ny fomba hanatanterahana ny fifidianana ireo mpikambana eo anivon'ny FFM. Ny sary marina dia hoe le olona hanatanteraka ny asa io dia sy hotafiditra ao intsony sy mandray anjara intsony le mpikambana le olona zay hoe candidat ary ny olona manana havana candidat satria efa ny fanarahana le zavatra zay tamin'ny CSC. Dikan'izay dia mino isika ary matoky an'ireo société civile reo sika fa ny olona ho safidy eo dia olona zay ho ekeniny vahoaka malagasy manontolo ary indrindra ekeniny vahoaka malagasy isaky ny faritra. Mahakasika kosa ny fametrahana amin'ny fampiavana-pirenena sy ny fametrahana amin'ny fampitsoran-keloka dia nambara ministra fifandraisana amin'ny androm-panjakana fa manana ny andraiky ny samihafa ny FFM sy ny vaomera manokana misahana amin'ny fampitsoran-keloka eo anivon'ny fitsarana tapiny no mariany kosa fa mifameno tanteraka ary mifandray ny asan'ny rotota. Asa zay ataon'ny commission spéciale auprès de la Cour suprême pour l'amnistie. Zany hoe anjareo zany dia hamoaka ny didy mikasika ny amnistie indrindra fa ny amnistie large et de plein droit zay avy lazaina hoe amnistie technique le izy na dia hoe par rapport amin'ny événement politique zay nisy nitranga teto Madagasikara nanomboka tamin'ny 2002 ka tamin'ny 2009. Ny filan-kevitry ny fampivahana malagasy kosa raha mikasika ny amnistie dia ho an'ny olona rehetra zay tsy mikasika n'izay amnistie large de plein droit zay dia manao fangatahana amin'ny filan-kevitry ny fampiavanana malagasy dia ny filan-kevitry ny fampiavanana malagasy no manao ny instruction ny dossier misery amin'ireo dossier ireo. Nanambara kosa ministra Manatsoa Victor fa miankina amin'ny fahendren'ny ray aman-dreny ny ampirosina tsy ny fampiavana-pirenena izay mandalo dingana maromaro.